tonga amin'ny fandarana manaraka anay isika miroa zay nefa dia miarahabatsika rehetra manatrika izao fandarana manokana izao. Mialohan'ny irosotsika dia ane ivavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitro, ray be fitiavana tokoa ianao, mitenena amin'ny mpanomponao, aokanana fifantohana izay ahatsara ny hatsaranao, ka izay rehetra manaraka sy miaimany dia hita fa ny antso ny tsirairay avy ianao ho amin'izao fandaharana mitondra famelombelomana ho anay sy manitsy ary mampaherana manokana izao. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miarabantsika noho ny fahasoavana Andriamanitra sy ny fitiavany amin'ity fandarana manokana ity. Amin'izao programma izao dia amin'ity anio ity dia amin'ilay lohateny hoe ny amin'ny fiantsoana ho amin'ny fisanjatana. Ny amin'ny fiantsoana ho amin'ny fisanjatana. Toko sy andeny fototra dia ao amin'ny bokin'ny Hebreo. Hebreo toko 1:20 andeny fa 2:20. Rehefa hitantsika ny teny izay vakitsika rehetra dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hebreo toko 1:20 andeny fa 2:20 manao hoe finoana no nilazany Josefa ny fialany zanak'Israely rehefa ho faty izy sy nanafarany ny amin'ny taolany. Fantatsika fa tontolo momba ny Josefa zany no resantsika. Josefa dia fantatsika fa zanaky ny fanterana. Angamba mitoetra anday an-trano ve satria efa antitra ny rainy Jakoba. Angamba ihany koa sika hoe rariny ihany koa raha mipetraka amin'io izy satria ny zokony afaka mandeha mikarama, marimarina koa manao ny iraka izay nampanao ny ray aman-dreny azy. Fa izao Andriamanitra miantso ny azy na dia misy olana lehibe azy. Aleny io jerentsika ny tontolon'ny fianakavian'i Josefa. Fantatsika fa ny tena hitantsika landalina koa dia any amin'ny boky voalohany, any amin'ny bokin'ny Genesisa, misy an'ity tantaran'ny Josefa ty. Izao ny zavatra nisy teo amin'ny fiainany. I Josefa dia zanaka voalohany teo amin'ny Jakoba sy Israely, ilay tena tiany. Nanana olona roa nitiavana mantsy Jakoba, fa Israely zany tena tiany bebe kokoa, ka i Josefa ny zanany tamin'izay fotoana izay. Niavaka koa nefa ny fitaizana azy na dia samy iray izao ara ny dadan'izy ireo, zany hoe Jakoba zany. Andreny jerentsika eo amin'ny Genesisy toko 7:30 hoe ny andininy faharoa izao indrindra no ambaran'ny soratra masina hoe ary izao ny taranak'i Jakoba rehefa 17 taona Josefa dia niara-niandro ondry tamin'ny rahalany izy fa mbola zaza izy. 17 taona zany mbola zaza fa raha tsy hoe fa feno 20 taona mety alalantsika hoe fa feno taona, fa eto zany dia zaza no ambaran'ny soratra masina. Dia tamin'ny zanaky Bila sy zanaky Zilpa vadin'i Jakoba ray, ary Josefa nitato-bolana tamin'indrainy. Tsy pitsara mihitsy hoe nitato-bolana, zany hoe tsy manafina, tsy zavatra fenina zany. Inona ny vokany? Andininy fahatelo, ary tiany Israely mihoatra noho ny zanany rehetra Josefa satria zanaky ny fanterana izy ka nanaovany akanjo lava. Nampitombo ny anjara tsara zany io toetra zay toa hafahafa io. Ary tsy vita zay ihany koa fa nampitombo ihany koa ny fankalana teo amin'ireo rahalahy. Andriamanitra nefa miasa sy manomana ireto fianakaviana ireto tamin'ilay nofo lehibe, satria ty Josefa ty dia nanofo izy. Ary rehefa nanofo izy dia izao voalohany aloha resaka fambolena, zany hoe ny natiora, satria tsika io tsy afa-misaraka amin'ny tany, misy fandraisana ny fiainantsika manokana na miridradra sy matanjaka resika. Ny faharoa koa dia ny fotoana, satria nasehony ao amin'io Genesisy toko 7:30 ihany koa dia nahitan'ireo nofo, ny masoandro, ireo volana, ny fotoana zany reo tsika tany amin'ny famoronana any amin'ny Genesisy toko 1 misy dikany daholo reny. Fa inona ny akony? Rehefa nanofo izy na dia nampiasain'Andriamanitra ity zazalahy Josefa ty
teo amin'le fianakaviana dia fanisoana, fanarabiana, kanefa dia olona mino an'Andriamanitra izao, mpino an'Andriamanitra tsika, metraka fanontaniana ho atsika izany, ho atsika mpanaraka. Izao no zavatra resahana ilay mpandinika kristiana anankiray, nanoratra izy ny amin'ity toetra ny Josefa ty dia hoe tamin'ny boky anankiray fanabeazana. Izao no resahana hoe tovolahy mpiandry ondry Josefa, mikarakara ny andian'ondry indray, nanana fiainana madio sy tsotra izay mampiroborobo ny fivelara hery ny ara-batana sy ny ara-tsaina. Tamin'ny fiombonana tamin'Andriamanitra teo anivon'ny natiora nefa sy ny anaran'ireo fahamarinana lehibe izay noraisina ho fitokiana masina miampita avy amin'ny ray mahakamy zanany lahy no nandraisany herin-tsaina sy foto-kevitra tsy azo nozozonozonina. Raha zay teo amin'ny tontolon'ny fianakaviana, tsy hoe ao amin'ny fianakaviana dia ho tsara foana, fa indraindray misy toeravatra sara, ary nandray ny fahavalo dia ao anatin'ny fianakaviana mihitsiny, ao an'izany tontolon'ny fahakiviana na dia nisy ara. Jerentsika any amin'ny Genesis 7:30 hoe manomboka amin'ny andininy 7:20 ny tantara hatramin'ny andininy 9:30. Ao amin'ny Genesis 7:30 manomboka amin'ny andininy 7:20 hatramin'ny andininy 3:30 no misy ny ilay tantara zany. Hitantsika eto fa nisy tetika famonoana tao, ary tsy vitany hoe tetika famonoana fotsiny satria tsy tanteraka fa ny fanolavirana an Josefa mihitsy zany programa reto ankonana indrindra moa reto rahalahy, ka lasa handevo izy tany amin'ny firenena Egypta mba notahina ihany anefa kanjo lasa gaja, zany hoe midina ambany indrindra i Josefa izany. Fanontaniana mipetraka hoe ny matoko ve tahaka ny Josefa? Dia izao ny fiafarany, satria hitantsika fa na dia tao amin'ilay toerana nisy azy satria taona fa 7-20 taona izy dia nanomboka niditra tao amin'ny vadiny Potifara. Dia tsaroantsika ilay tantara izay nijoroany mahatoky dia izao natonga azy tany any amin'ny fondra izany, nandritra ny hatramin'ny 30 taona, zany hoe teo amin'ny 12 taona teo eo zany. Zany hoe fiafarana rehefa matoky an'Andriamanitra ianao. Ahoana tokoa ny fiainan'i Josefa, vahiny amin'ny lafiny rehetra izy, kanefa dia izao nijoro izy ary natoky ny lesona nomen'ny ray Jakoba zany, ny amin'ilay nofy ilay tohatra lehibe, satria nyresahan'ny Jakoba io azo adiny fa finaritra ny ray mantsy no nitantara amin'izany hoe fanavotana dia avy any ambony. Zavatra nisy koa dia tamin'ny fiainan'i Josefa dia ny antombo koa ny fianaran'i Josefa ny fankatoavana tamin'ny adidina nodidina azy, natao andapa izany, eny natao ampondra azy. Azo adiny fa ny Egypta ny firenena lehibe indrindra tamin'ny fotoana niantsonan'i Josefa ao andapan'ny Farao, zany ny fisanjatany manokana tamin'izany fotoana izany. Ary eto amin'ity teboka fahatelo ity rehefa mijery tsika amin'ny Genesis 7:40 fiantsoana ho amin'ny fisanjatana. Jereo hoe Genesis 7:40 hoe miasa Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofy fa i Farao nanaiky rehefa niresahan'ireo izay nila hevitra taminy dia nampiatra n'ilay paikady zany, ka i Josefa zany ilay andevo gaja tany amin'ny toerana misy tao anaty lavaka mikitrokitro no indro lasa niakadapa ary napetraka amin'ny toerana faharoa tao aorianan'ny Farao. Zany indrindra no azo resantsika atao Salamy 5:100. Salamy 5:100 ny andininy 1:20 sy ny 2:20 manao hoe nanao azo tompony trano izy sy ho mpanapaka ny fananany rehetra mba matotra ny mpanapaka araka ny sitrapony sy hampianatra fahendrena ny loholona. Tao anatin'ny fotoana izay tena mafy sy feno loza tokoa no nanjaran'i Josefa ny fiainan'ny fanjakana, ary izay nataony tamin'izany dia natonga ny mpanjaka sy ny vahoaka atoky azy. Famelan-keloka sy fampihavanana, zany hoe mamelona ny rehetra io. Nofy rahalahy ilay tsy nanaitra no iny zao hoe mahita ny fahatanterahana, ary teo amin'ny Josefa zany dia lasa namela heloka izy, ny tsy finoan'izy reto, ny tsy firain'izy reto voalohany indrindra. Ny faharoa dia ny lasa niantso ny fianakaviany rehetra izy izay mahay tokony teo amin'ny 70 teo ho any Egypta, zany any amin'ny toerana nametrahana hoe Goseny. Lasa naneho ny fijoroana vavolombelona zany, naseho fa ilay fanandehanana reo taty any mialoha
mba hamonjena anareo ary hamela anareo manokana. Ary fahatelo izao azadiny fa vahiny isika arak'ilay teny toko sy andiny fototra amin'ny Hébreu toko faha 1:12 hoe finoana ny lazany Josefa ny fialany zanak'Israely rehefa ho faty izy sy nanafarany amin'ny taolana. Vahiny sika eto na dia mivelona eto Egypta. Hitantsika fa nafinaritra ny antony tsodrano nataony Jakoba amin'ny Genesis toko faha 9:20 andiny faha 12 hatramin'ny faha 9:20 rehefa mamaky an'izany sika tsodrano natao any Josefa eto am-pamarana. Manana lesona lehibe ho any Josefa azo antoka fa ho anao ihany koa izany. Voalohany indrindra dia manana programa Andriamanitra ny fifehezana ny tantara sy ny fahataterana izany ho amin'ny fanandratana ny anarany tany Egypta. Ny faharoa dia miantso anao koa izy mba hatoky an'Andriamanitra sy ny finoana n'ilay tsy hita maso ka izay nahatonga ny herinao hitombo tsy ho amin'ity fiainana ity ihany fa ny fiainana ho avy. Ary ny fahatelo na dia miatra aza ny zavatra natao tsy rarina azy indraindray ny miseho aminao manokana. Mahafinaritra ny fomba ilazan'ny mpanoratra kristiana anankiray hoe ny faharetana sy ny fahalemem-panana seho an'i Josefa teo anatrehany sy fahamarinana sy ny fampijaliana rehetra ny fahavononany amela heloka ny fahalalam-pony tamin'ny rahalahiny dia samy tandindro ny fahanginana sy ny toe-tsaina amony izay nentin'ny Kristy niaritra ny fihetraketrahana sy ny famelezany ratsy fanazy sady maneho koa ny famelan-keloka natolon'ireo mpamono azy sy mbola atolony koa ho an'izay rehetra manatorado sy miaiky ny fahotany ary magataka famindram-poa aminy. Tsarononga malay teny Jesosy mihitsy nilaza ao amin'ny Jaona toko 2:12 hoe koa raha izao raha sandoka hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anatonany. Jesosy Kristy no isandratra ao ianao tsy amin'ny alalan'ny fahafatesana koa fa mifanovananao na io fisedrana mafy izay mahazo anao io. Maniry aho mba hanaiky ny fiantsoana ao amin'ny fisandratana ny anarany ania izasy anao ka raha sitraka ao izany manasanao efa afaka. Ray masina tsara dinany an-danitro ray be fitiavana ianao aoka hisandratra mandrakarivana iny anaranao dera laza no asandatra satria mendrika ihany koa fa ny voaritranao indro izay ho anatin'izay toerana mety mandevo anay na mahababo anay na mafitiava-tenanay kanefa rehefa tariny fanainao masina izay dia aoka tsapa izany ary mila zany manaiky an'izany zay mila tarianao manokana Jesosy eo indrindra fa ity mpiaino malalanao ity izao raha lasa navavy izao ray aman-dreny mpanaraka izao fandaharana ao amin'ny antsonao izao aoka ho fifaliana izany mitondra fanantenana sy famelombelona anay indray andro any dia hovalianao ny etaeta sy ny fanirianay tsirairay raha mbola tsy manomona akory izay kanefa matoky fa izao mpiaino malalana izao dia raisinao an-tanany manokana ny fiainana mba hita fifaliana izy nataka ny fahitany fifaliana nisy azy tao amin'ny ankohonana na irery izy mety ao anatin'ny tokantrano dia ho tonga amin'izany fitahiana izany. Raha vola dia ho tanteranao aminy, raha zanaka dia ho tanteranao amin'izany, raha fifandraisana dia ho tanteranao amin'izany. Jesosy malalo dia aoka koa izay ana fifaliana ny fanomponanao sy ny fiarahaminao indray andro andeha hiaraka aminao mandritra ny mandrakizay tonoina ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.